on peut dire que l'industrie malgache peut entrer en compétition avec d'autres industries du même secteur sur le plan international. Rehefa nandalo taty zay volana vitsivitsy maromaro dia nilaza hoe ho amboariny ny lalana eny. Be dia be nefa nilaza an'izany nandritry ny 4 taona, 3 taona, 2 taona, 10 taona tsika ny manao azy zao a zay natokavana eto ampilatovavy. Ianareo dia tokony hamokatra zay ampy hoanina eto amin'ity firenena ity. Tsy hanafatra vary intsony isika. Zany mitandritsika tompoklasy tompovavy. Fa mbola hanana ambom-bavara zay ahondratsika aty amin'ny faritra Oceana Indiana, zay ahondratsika aty amin'ny faritra Atsinan'ny Afrika, ary zay mbola mety ahondratsika eran'izao tontolo zao. Ary androany mahatsiaro ny fiandohan'ity université amin'ny fianaratra ity tamin'ny fiantomboana kely dia kely. Fa rehefa hitanareo mpianatra miaraka amin'ireo taranja maro samihafa zay misy anareo dia hoe aho hoe université lehibe ity fianaratra ity tsy mena amin'ny tany zay misy eto Madagasikara ary tsy mena amin'ny tany zay misy eran'izao tontolo zao tompolasy tompovavy. Zany ny taratry ny tanora malagasy, zany ny taratry ny fahaizan'ny tanora malagasy. Raro loatra raha ampiny izy, raro loatra raha apetraka eto ny vitrine numérique, raro loatra raha ampandrosoana eto amin'ity fianaratra ity ianareo tanora eo amin'ny lafiny teknôlôjia, eo amin'ny lafiny informatika, eo amin'ny lafiny numerika, anampianareo amin'izany fitondram-panjakana tompolasy tompovavy. Androany dia te ampiseho aminareo filoham-pirenena fa tsy resaka fotsiny no atao miaraka aminareo fa vonina ny asany filoham-pirenena. Ary zao hitantsika androany zao eo amin'ny tsahan-tongotra reo io dia taratry ny asa zay efa ataontsika sahady. Mbola ampahany kely io fa hitanareo sahady fa rehefa hanao filoham-pirenena ny fanamby ataony aminareo tompolasy tompovavy dia tsy maintsy tanterahany na inona na inona. Alao tsy tomobelona nomena fety ny andro mila asa anareo efa mila fanadiovana ny tanàna ihany koa. Noho izany dia hojerena miaraka amin'ny PDS ny anaovana ilay antsoina hoe IMO, isy olona maromaro hiasany izany hanadio ny tanàna voadio ianareo azo asa, azo vola kely, azotsika miatrika ny fety tompolasy tompovavy. Ny fanamboarana ny lalany dia natao eo am-panamboarana azy tsika amin'izao fotoan'izao tompolasy tompovavy ary indrindra zay nangatanareo taminay dia lomasinina anankiroa nefa nkomandina any andafy tompolasy tompovavy alefandalan'izany ho avy. 20 taona sa 30 taona ny andrasanareo an'izao. Vetivety kely fotsiny dia tanterakitsika ny asa. Zany ny fanamby lehibe zay efa nataoko, mbola ataoko ary mbola teneniko aminareo androany satria ampandroso ity firenentsika ity isika. Fampandrosoana fototra no entsika, fampandrosoana hiteraka asa ho anareo tsirairay avy, ho anareo vehivavy, ho anareo mpamokatra, ho anareo tanora. Fampandrosoana hiteraka vokatra satria dia hitombo ny vokatra iady amin'ny fahantrano isika. Zany nefa nambarako ary raha miainga eto aminareo sy mijery eto aminareo sahako no milaza fa ho resitsika amin'ny fahantrana tompolasy tompovavy. La mission de ce bateau, la mission de son équipage correspond exactement aux objectifs et au programme du gouvernement, correspond très bien aux objectifs et au programme du président de la République, c'est de donner de la santé à sa population. Je le dirai toujours, et chaque fois que l'occasion m'était offerte pour parler de l'environnement, sachez que je suis le premier défenseur de cet environnement à Madagascar.